Manoloana ny resabe mihely mikasika any Andriamatoa Hajo moa dia nitondra fanazavana ny tenany tsy manana biro eny amin'ny lapam-panjakana Iavoloana eny mahazo arivo ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga ary tsy parome beko ny mpitondra ambony araka ny feo mihely. Hoy izy androany raha nitondra fanazavana ny mikasika ireo resaka mihely momba azy. I Hajo ihany koa moa dia nandiso ireo filazana fa tompo-kevitra amin'ny ireo fanapahan-kevitra raisin'ny fitondram-panjakana ankehitriny ary nisokajia no fanambanina ny filoham-panjakana sy ny ministra ireny fanehoan-kevitra izay mihely ireny. Ankoatran izay fanazavana noentiny Andriamatoa Hajo izay moa dia niantso ny mpitondra hanome lanja ny fanabeazana eto Madagasikara ihany koa ny tenany. Ny taom-piotazana letsi 2024 kosa dia tontosa ampilaminana androany alakamisy 20 Novambra tao Analamalotra lalam-pirenena fadimy ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny taom-piotazana letsi izay notarihin'ny ministry ny indostria sy ny vakotra tsy iza moa izany fa Ramatoa Angela Madison. Voalaza ihany koa fa tsara ny vokatra letsi tamin'ity taona ity. Nandritra ny fitsidihana sy ny fanokafana ny taom-piotazana letsi izay nataon'ny ministry ny vakotra sy ny fanjifana tao Toamasina faharoa no nahitana fa tsara ny kalitaony sy ny vidiny letsi tamin'ity taona ity. Raha arivo ariary ny kilony teo aloha dia lasa 50 arivo ariary izany ankehitriny izay nahavelon'ny mpanantenana ireo mpamboly. Nisy ray aman-dreny anankiray ihany koa nilazany hoe foana ao anatin'ny 3 volana ny delestage raha mahavita mamokatra gazoil lasante sy fiel avy amin'ny fanodinana ny menaka mavesatra i Madagasikara, menaka mavesatra avy ao Tsimiroro. Efa nanomboka ny taona 2024 no nanao fikarohana nahitana fahombiazana i professeur Solofo saingy nenjehina kanangina. Noho ny lalàna mbola tsy mipetraka dia tsy afaka naneho ampahabe maso ny andrana izay nataony izy. Nambarany ity Andriamatoa professeur ity ihany koa ny hoe ny office malagasy de hydrocarbure ihany no afaka mamagitra hoe afaka atao izy ity na tsy hoe ity professeur ity. Ny omaly moa dia nasehony ho hitany filoham-panjakana ny milina mahavita manodina solika 10 litatra isanandro. Ndeha moa arantsika kely ny horonan-tsary misy fanazavana an'ity Andriamatoa professeur ity ny mikasika delestage izay foana ao anatin'ny 3 volana. Za Solofo Jonisy arahajerevanareo amin'ny ante zany namorona tublesy maneran-tany anarako Solofo Jonisy namorona an'ireny tamin'ny 4 dia tonga teta dia namorona nanomboka tamin'ny 1900 nanomboka tamin'ny 2016 ka hatramin'izao namorona huile lourde ho lasa gasoil ho lasa fil ho lasa essence. Mafantatra an'izany président tamin'ny 2016 mafantatra an'izany Madagasikara olona any andafisety mafantatra an'izany zavatra tsaka tany lalàna ny tsisy dia njena manao anazy teo aloha teo dia tsy afaka manao n'in'iny zay no angatahako asivo ny lalàna dia aparitako ataony mivoaka malagasy ho asa reny kely lalàna satria ty manko tsisy hatramin'izay tsy mbola nisy teto Madagasikara namadika huile lourde ho lasa fuel ho lasa carburant dia apetraka ny lalàna asiana lalàna dia rehefa asiana lalàna na enao afaka mamokatra gasoil na fuel à partir ny tsy mirotro fa tsy zarery any. Efa nigadona eto mandritsara ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Andriamatoa Gasikara fensoany androany tolakandro feno ny fandaharam-potoana ka ho taterina miandalana hoe hafatra izay nambarany. Nandray ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina teo ampahatongavana ny lehibe distrika Todivelo Cyril ny taliam-pakitry ny serasera sy ny kolotsaina Sofia délégué ny serasera sy ny kolotsaina ary ireo lehibe ny sampandaharaha maro aveo anivon'ny fakitra sy distrika Rahavavy. Préfet ny Antananarivo teo aloha Andriamatoa Angelo Ravelinarivo moa dia naneho hevitra mikasika azy i Patrick Raharmanana. Toy izao moa ny fanehoan-kevitra izay nambarany Patrick Raharmanana tsy tokony hijanona fotsiny amin'ny hoe nesorina fa ento eo anivon'ny fitsarana tamin'ny ireny famoretana sy fampiasan-kery izay nitarikaratra fa ty olona sy faharavana fananana ireny. Sahala amin'izany ihany koa ireo préfet hafa izay nanao tsy mety tsy misy mialamena izany ho anatra ny any aorina. Izany moa ny fanehoan-kevitra izay nambarany Patrick Raharmanana. Rafintinina moa ny zavatra izay tiany ambara dia ny hoe tsaraon'ny préfet teo aloha Andriamatoa Angelo Ravelinarivo sy ireo hafa izay tsapa fananao tsy mety. Miresaka indrindra mikasika any Patrick Raharmanana izay moa isika dia mahatsaro ilay Patrick anankiray Andriamatoa Colonel Patrick. Tsy tazana i Colonel Patrick tatoato mety tonga amin'ilay fomba fitenenany manao hoe secret défense. An'izay Colonel Patrick tsy heniheny feo ary tsy hitahitan-tsary betsaka ny vahoaka malagasy izay tia heny feon'ny Colonel Patrick
izay anisan'ny colonel tena ankafizin'ny vahoaka. Tsetsatsetsatsiagy moa iny toboky vavy sy toboky lahy. Zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitany hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy zay fa tsy halavena ny resaka hametra veloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary toboky lahy veloma toboky vavy.